raha iverenana kosa ny lafin'ny fampianarana anatanteraka ilay hetsika antsoina hoe faradoboka entina hiatrehana ny fanadinana baccalauréat sokajy ACD G2 G3 ny avy eo anivon'ny cours CPE na ny club des professeurs expérimentés arak'izany efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra liana amin'ny fanamafisana ny fahalalana izay efa ananana. Amizao akatoko ny fanadinana izao dia mikarakara ilay fanomanana sy fanazarana faradoboka ho an'ny fanadinana baccalauréat ACD G2 sy G3 ny cours CPE na ny club de professeurs expérimentés. Ity fanomanana ity izay isy andiany roa ka ny andiany voalohany dia mandritry ny 2 herinandro ary mianatra tapakandro ireo mpianatra. Ny andiany iray izay mianatra tontolo andro mandritry ny herinandro monja ka isy ny boky 3 karazana izay omena maimaimpona ny mpianatra izay hiditra manomboka ny alatsinainy 7 Jolay ho avy izao. Ho an'ny cours CPE dia mpampianatra manana traikefa mahay mampita amin'ny mpianatra ny lesona ary matianina tanteraka no andray an-tanana ny fampianarana araka ny nambaran'Andriamatora TFR Vonirado talain'ny cours CPE. Mandritra ireo fotoana ireo dia isy ny fanazarantena amin'ny alalan'ny lazadina, voafantana sy fanomezana ireo paipaika isan-karazany hoentin'ny mpianatra miatrika ny fanadinana ary indrindra ny fanomanana ara-tsaina izay omena ireo mpianatra. Ny cours CPE na ny club des professeurs expérimentés zavatra roa no anatin'izay groupe CPE zay. Ny voalohany zay niorina voalohany dia ny cours CPE zay ahitantsika an'ireo fampianarana manomana ny mpianatra anala fanadinana CPE, BEPC, BAC, ACD, G2, G3. Eo ihany koa manampy ireo mpianatra hiditra eny amin'ny université zany. Misy ny atao hoe cours faradoboka BAC zay cours iomanan'ny mpianatra ny zany fanadinana izany. Etsy ankilany dia misy ny lycée privé CPE izay eny Behoririka ary misy ny kilasy fahaenina ka hatramin'ny famaranana. Raha araka ny nambaran'Andriamatora talain'ny sekoly CPE hatrany dia manantanteraka fivoriana indray mandeha isan-taona ny mpanabe rehetra eo anivon'ity sekoly ity mba entin'izy ireo manatsara hatrany ny fampianarana ka ny mahajanga no anatanterana izany amin'ity taona ity. Nanambara moa ny tompony andraikitra eo anivon'ny cours CPE fa efa misokatra ny fisoratana anarana eo anivon'ny lycée privé CPE ho an'ny taom-pianarana manaraka eny anivon'ny Brao ny cours CPE toy ny eny Andrefanambojanahary eo akaikin'ny BOA pitan'ny pharmacie Toky. Ny cours CPE raha araka ny fantatra dia mankalaza ny 15 taona niorenany amin'ity taona ity ary efa misy manerina ireo renivohim-paritany rehetra sy eto Antananarivo toy ny eny Andoranofotsy, Itosy, Analamahintsy ary Ampitatafika.